hendagna io. Nilaza izy tary tamin'ny tragnony député Sousou fa tsy Sousou ihany nandray hentagna fô mama nandray hentagna taminahy. Ka igny zany ny zavatra nilazainy taminay rehefa nifanena zay nijanony nagnontany. Tsisy entagnolona kafa akato izy ôroniky za nagnajotsy azy miteny hoe fô vatategnanahy mihitsy nagnajotsy entagna sivigony taminazy taro mamany député nandray le izy. Salama daholo androany isika de ndondray ara iresaka ny vaovao izay malaza amin'izao fotoana izao. Tsy inona moa izany fa vaovao izay malaza any amin'ny faritra Sofia any any Bealanana marimarina kokoa mahakasika ireo izay olona hirotsaka ho fidina solombavambahoaka amin'izao fotoana izao. Fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina ireny hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manarakeo. Azadino ihany koa ny milike ny vidéo antsika ary azadino toraka izany hatrany ny abonné amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay levany amin'ny tomatota gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary. Yara malala ary yara mahita fa efa kely dia tonga ny fotoana izay hifidianantsika solombavambahoaka ho an'i Madagasikara izany. Manoloana izany indrindra dia maro ireo izay solon-tena amin'izany hirotsaka ho solombavambahoaka izany. Ka any Bealanana moa marimarina kokoa dia mafana tokoa ny toedra raha amin'izao fotoana izao. Izay toedra raha misy eo amin'ireo izay ho kandida solombavambahoaka izay sy ilay solombavambahoaka eo am-perinasa amin'izao fotoana izao. Io moa zany amin'ny resaka politika raha ny Madagasikara no resahana dia samby miezaka mitazona an'izay sezany izay daholy ireo izay olona efa lanim-bahoaka. Ka mety ho zay antony zay no mahatonga azy ireo manao zao fomba rehetra izao mba hitazomana an'izay toerana izay efa mahatamana sy mahazatra azy ireo izay. Efa elaela ihany moa ity resaka ity ary efa maro ihany koa ny publication izay mandeha any amin'ny Facebook any tato anatin'ny volana vitsivitsy tato. Ka ny fantanina mipetraka inona marina moa ny tena olana izay misy eo amin'ny député izay lany tamin'ny antoko TGV tany Bealanana tany. Tsy iza moa izany fa député Volahengo Marie Thérèse izay sady efa ministre ny fampianarana teo aloha na koa fantatry ny maro amin'ny anarana hoe député Sousou sy ilay candidat izay hilatsaka ho fidina ho solombavambahoaka amin'ity taona ity. Tsy iza moa izany fa colonel Jozandry izay isany sokajin'olona fa tena afaka mifanandrana tokoa izy roa reto raha any Bealanana any no asiana resaka amin'izao fotoana izao. Mafana dia mafana ny toedra raha satria raha ny vaovao azo hatramin'izay fantatra tsara fa i député Sousou dia efa nitondra tao anatin'ny mandat anankiroa be izao tany Bealanana tany ary efa nanao entsy zavatra ihany koa izy nanao ezaka rehetra amfaraky fahaizany an'izay manao ezaka amin'ny fampandrosoana izay tany Bealanana tany. Fa tsy vitsy anefa ny vahoaka ny Bealanana no tsy mankasitraka ny fomba fiasany hatramin'izay ary dia maro ihany koa ireo vahoaka izay nanisy tsikera amin'izay fiasany izay tao anatin'izay mandat anankiroa nitondrahany izay. Ka noho izany dia maro ireo olona izay no heverina fa hirotsaka ho fidina solombavambahoaka any Bealanana any. Tsy hilaza afa-tsy ny Monsieur Aziz izay isan'ny bentananan'ny Bealanana amin'izao fotoana izao izay hilatsaka solombavambahoaka ihany koa. Eo ihany koa Dr Charles ary indrindra fa colonel Jozandry izay isany atahorany ity député am-perinasa ity mihitsiny amin'izao fotoana izao. Satria maha colonel azy zay dia isany olona azo lazaina hoe nahavita service sy nanompo firenena ihany ka mety manana traikefa sy stratégie hafa sady miavaka ihany koa izy. Ary efa maro ny mpanaraka any colonel Jozandry amin'izao fotoana izao raha ny Bealanana any asiana resaka. Ka izany indrindra no niteraka any ilay olana nandritra ny fankalazana fetiny Valmars izay voatsy ela teo. Raha ny zavaniseho no asiantsika resaka kely dia teo izao ny zavanisy. Yara malala sy yara mahita fa rehefa ankatony fetiny Valmars ohatran'ireny dia samy miezaka mizara t-shirt avy ireo député izay manao an'izany fomba fanao izany. Ka izany indrindra no zavaniseho tany Bealanana tany dia nisy ny fanafarana t-shirt izay ho an'ny fikambanam-behivavy any Bealanana any. Ny zavanisy anefa dia rehefa tonga tao Bealanana ilay t-shirt tsy nahafantatra ny chauffeur hoe député aiza no anaterana an'ilay entana fa dia nateriny tany amin'ny député ilay am-perinasa hono araky ny voalazan'ilay chauffeur ihany raha nanao vidéo fanamarihana an'izay fanaterana zay izy. Raha toa ka tokony telogony no naterina tao amin'ilay député am-perinasa izany hoe député Sousou izany dia lasa sivigony no naterina tany satria ny enina gony amin'ireo hono any colonel Jozandry izay isan'ny candidat ho solombavambahoaka hanomanana ny fetiny Valmarsa ho an'ireo vehivavy. Rehefa naterina tany nefa izany ho izy ireo dia iny fa tsy hita ilay t-shirt ary nanjavona. Ka izany indrindra no niteraka resabe tany Bealanana tany hoe nakaiza ireo t-shirt reo ary iza no nakan'ireo t-shirt reo. Ka mety ahina mafy no hisy disadisa eo amin'ny colonel Jozandry sy i député ilay am-perinasa raha toa ka nisy marina izany fanaterana an'izany t-shirt izany tany amin'ny tranony ilay député am-perinasa. Herinandro taorian'izay nefa dia iny fa hita ilay
ilay t-shirt voalaza fa very ireo izay efa tany antena rano izany hoe tany amin'ny rano mivalany belanana no nahitana anireo t-shirt ireo izay efa nosipotaka avokoa satria narina tany amin'ny reny ranony belanana hono ireo t-shirt ireo izay isany nanaitsany maro ihany ary nanafotohana nivoaka ny belanana sasantsasany izay isany tena nalahelo tamin'ity trangany sy ity ka amin'izao ara dia ao anatiny fanadihadiana tanteraka ny ambangovangony sy ny pitsopitsony mahakasika an'ity raha t-shirt ity ireo vahoaka ny belanana sy ireo zay tompona andraikitra mahakasika an'izany t-shirt izany any an-toerana any amin'izao fotoana izao izay ara tomboko lasy tomboko vavy ny maranako an'ity vidéo antsika ity ka manasitsika rehetra hanao commentaire amban'ity vidéo ity mba ahafahana mandravy nandreny hevitra rehetra eny naovantsika vidéo manaraka eo manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasitsika tanandroatrany abone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misisy tomatatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa
aza miagnatsy aza miagnatsy